manaraka hatrany ny fandarana fiveno amin'izao fotoana izao tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ny radio Madagasikara iresaka momba ny tontolon'ny fitaterana an-dranomasina asika anatin'izao fiarahantsika izao. Antoka lehibe amin'ny fampivoarana sy fampiroboroboana ny lafin'ny toe-karena ny fitaterana an-dranomasina. Malala zany dia napetraka ny politika pirenena momba ny fitaterana an-dranomasina. Nandalo dingana maro izany ka nisy ny fakan-kevitra natao teo anivon'ny APMF na ny antokona raha misana fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy eo anivon'ny ministera ny fitaterana sy ny fizahantany ary ny famantarana an-toetrandro. Ankehitriny dia vita izany ka mizara dimy lehibe voafaritra ny tena mazava-dehibe amin'ity fitaterana an-dranomasina ity. Mitondra ny fanazavana mahakasika ny izay rehetra zay ny tale général ny APMF capitaine de vaisseau Randranantanena Jean Edmond. Tsika moa zany dia nosy ary eo anatin'ny manosy atsika zay zany dia manana ny lanja manokana zany le tsona hoe toe-karena manga. Ao anatin'ny toe-karena manga io misy zany sehatra asa anankiray zay manana ny lanjany manokana dia tsinona kory zany fa ny fitaterana an-dranomasina zany. Ao anatin'izay fampiroboroboana zany ny fitaterana an-dranomasina zay nefa dia manana tanjona manokana tsika araka ny voalaza mivina ny fitondram-panjakana dia ny fanatsarana zany ny io lafin'ny fitaterana an-dranomasina io mba hitondra vokatra zany eo amin'ny toe-karena nasionaly zany. Zany hoe manomboketo zany tsika dia anana n'ireo letsona hoe orientation hoe inona no zavatra tokony hojerena manokana zany mba tonga ny fitaterana an-dranomasina io hitondra vokatra eo amin'ny lafin'ny ara-toe-karena zany. Rehefa vita ny fakakevitra tao amin'ny sehatra ny mpitatitra an-dranomasina zany vita ihany koa ny fakakevitra teo anivon'ireo zany izay mandray anjara feno amin'ny lafin'ny fitaterana an-dranomasina io dia natolotra zany ny ministera ny fitaterana ilay atotakevitra mahakasika zany ny politika pirenena momba ny fitaterana an-dranomasina. Fa eo ankilan'izany dia tsy maintsy atao ny hanateterahana ny politika pirenena ity. Mizara dimy lehibe izy ity mitoetra ny fanazavana hoentin'ny tale général ny APMF ny capitaine de vaisseau Randranantanena Jean Edmond. Lafiny dimy zany no voakasika io politika pirenena io. Dia voalohany indrindra zany ny fitapanan-draharaha. Ao anatin'ny fitapanan-draharaha io dia anisan'ny volet goavanao ny resaka hoe professionnalisme zany aloha, ny resaka numérisation, ny resaka lutte contre la corruption. Zay zany anisan'ny zavatra goavana be ary ao anatiny eo ihany koa ny sehatra ny lalàna zany. Ny zavatra faharoa dia ny mahakasika ny ressources humaines zany, zany hoe ny olona hiasa ao anatin'ny fitaterana an-dranomasina. Iarahantsika mahalala fa izany fitaterana an-dranomasina zany dia mila fiofanana zany satria mila misy norme zany international ho an'ireo olona zany zay te hiasa amin'io sehatra io. Dia zay zavatra zay koa zany voakasika zany ao anatin'ilay politika pirenena zany. Ny zavatra fahatelo dia mahakasika ny seranana na le seranatsambo zany. Misy karazany roa ny seranana dia ny seranatsambo iraisam-pirenena sy ny seranatsambo nasionaly. Dia ao anatin'ny politika io koa zany hoe inona ny zavatra ho ataontsika zany ampivoarana ny seranatsambo eto Madagasikara ary ao anatin'izay inona daholo ireo le ataoko hoe politika hoentina. Ohatra zao hoe tsy maintsy développena zany ny lafin'ny infrastructure portuaire mba tsy tomasina rery ihany ny tena seranatsambo zany ampiasaintsika goavana fa manantsika ohatra seranatsambo alternatif zany satria manana olana zany tomasina dia afaka ampiasaina le seranatsambo ray. Ao anatin'izay zany dia misy démarche tsy maintsy atao. Dia anisan'izany zany ny tsy maintsy hoe ananantsika ny hoe schéma directeur national de développement portuaire ahafahantsika zany midévelopper an'ireo le infrastructure.
ny zavatra faefatra zay ao anatin'ny politika zany dia ny momba ny sambo-barotra sy ny navigation tsy maintsy zay satria io ny fitaovana ampiasaina ho an'ny fitaterana an-dranomasina dia ao anatin'io sehatra io zany dia nijerena hatramin'ny fanamboarana sambo sy hatrany amin'le fotoana ny fiexploitena azy ary hatrany amin'ny fotoana zany izay hifarana ny fiainan'ny sambo mila jerena daholo zany reo rehetrarehetra reo makasika ny norme de construction makasika ny fanaraha-maso ny réglementation momba n'izany norme de construction sy ny norme de sécurité a sûreté ny sambo zany ary indrindrindrindra ny fijerena hoe rehefa tapitra zany ny fiainan'ny sambo anankiray dia aizy izy noravaina amin'ny fomba ahoana ny fomba amaranana zany ny fiainan'ny sambo ny zavatra farany zany fahadimy izay tsy maintsy nijerena ao anatin'le politika dia ny fiarovana ny tontolo iainana satria manana lanja ngeza be zany fiarovana ny tontolo iainana ao anatin'ny fitaterana an-dranomasina zany fa eo ankinana zany andriamatota lejendarany PMF manano sy manahoana ary ny fanateterahana sy midinikana manaraka makasika ny tia politika pirenena momba ny fitateran-dranomasina ity ny fanatanterahana azy zany dia efa voalazana azavaina teo hoe inona moa midingana manaraka dia mazava ho azy ny fitondran'ny ministera n'le projet de politique zany eo amin'ny sehatry ny gouvernementa zany fa ny faharoa dia hiditra amin'izay zany tsika amin'ny élaboration stratégie sy ny plan d'action hoe inona daholo ary rehefa hita zany ny orientation sy ny zavatra important dia inona daholo ary zany ny asa ho atao zany mba anatanterahana andreo le orientation reo raha ny amin'ity taon'ity manokana zany dia ezahana zany ny famoahana ny lalàna aloha zany hoe ny code du transport maritime zany izay efa ela ny tokony namoahana azy faharoa hofitaina ihany koa lay makasika an'le voalazako teo momba ny seranana dia lay schéma directeur national de développement portuaire zany ary mazava ho azy fandraika amin'izay dia tsy maintsy zany isy ireo fanavaozana samihafa amin'ny rafitra eo anivon'ny APMF zany sy aty amin'ny ministera ary isy ihany koa zany reo le ataontsika hoe fampiofanana zany amin'le olona miasa ao anatin'ny reo sehatra reo mba ho tomba mba ho compétent zany izy sy ho anana an'le tsina hoe relève zany tsika amin'ny lafiny ohatra hoe administrateur des affaires maritimes ny lafiny inspecteur des affaires maritimes ny contrôleur des affaires maritimes satria reny olona reny zany ny mpanara-maso ny asa ao anatin'ilay administration ny resaka transport maritime zany ezaka ihany koa tsika eo amin'ny resaka sekoly eto amintsika moa zany dia misy ny ENEM zay any Majunga dia efa miezaka ny mpitantana ao anatin'io sekoly io zany anavao ny ataoko hoe infrastructure sy anatsara ny lafiny fampianarana zany mba hananatsika marin compétitif eo amin'ny sehatra national fa indrindrandrindra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria anisan'ny sehatra anankiray zany ahafana miady amin'ny tsy fananan'asa ny asana marin zany raha ny lafiny port zany dia isy zany reo le akoatran'ny schéma directeur io dia isy amin'izay ny processus zany ho atongavana any amin'ny fanavaozana sy fanatsarana ny infrastructure ny zavatra tiako marihana dia zao tsy ndray andro akory no ametrahana ny tsona hoe transport maritime moderne zany fa tsy maintsy atomboka kosa nefa ny asa satria rehefa tsy manana an'le fototra tsika dia tsy afaka hanimboso amin'ny etape manaraka ka izay zany ny tena imasoana zao hoe apetraka amin'ny fototra rehetra ino reo fototra reo ny politika ny lalàna ary rehefa avy eo amin'izay zany dia miditra amin'ny organisation ny ressources humaines ary ny infrastructure
ny tane général ny APMF capitaine de vaisseau raha nantenena zay edmo zay nitondra fanazavana entsika teo zay tompoko lasy tompoko vavy zay nasika natolotra ametrarany manapitafa amin'ny manaraka indray vilma tompoko manaraka